mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alarobia aty. Misaotra an'Andriamanitra hatranintsika satria mbola nomeny an'izao fotoana izao fahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra. Ary raiso zava-dehibe ho anao tokoa izany manokana fotoana satria tahaka ny sakafo rehetra ilain'ny vatana ihany koa ny sakafom-panahy dia tena zava-dehibe tokoa. Alohan'hiderantsika amin'ny lesona an'io anefa dia hivavaka isika. Rainay masina tsara nizin-danitra mbola velo mpisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitantananao izay ny fanambinana ho anay manokana. Andray ny teninao izay ankehitriny dia irinay tokoa raha ianao ny teny manoloana anay ary hanazava izany araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fanoharana momba ny voaloboky ny tompo. Asaiko ianao maka ny Salamo 20 izay maneho ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'io salamo io izay fanantenana lehibe no angatahan'izy ireo. Aseho tany voaloboka nesorin'Andriamanitra tany Egipta, tany ampahoriana ary nentina ho any amin'ny tany nampanantenana ny Israely. Ny sarin'ny tany voaloboka dia mampita ny fidianan'Andriamanitra ny Israely sy ny fiahin'Andriamanitra azy. Kanefa amin'ny Salamo 20 ny tany voalobok'Andriamanitra dia omban'ny fahatezerany. Nambaran'ireo mpaminany ny faharavan'ny tany voaloboka ho famantarana ny fitsaran'Andriamanitra satria nivadika ho ratsy ny voaloboka. Kanefa ny Salamo 20 dia tsy misaintsaina ny antony ny fitsaran'Andriamanitra noho ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia very hevitra ny mpanao salamo fa Andriamanitra dia afaka nanakina ny fanatrehany tsy eo amin'ny olona nandritra ny fotoana maharitra. Ny fifandirana eo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra etsy ankilany ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka etsy andaniny dia mahatonga ny mpanao salamo hatahotra sao hanjaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka handevona tanteraka ny olona. Asaiko ianao maka ny nomero 9 ihany koa izay ampiasaina ny fitahiana amin'ny Salamo 20 io. Ny rehefin'ny salamo dia mampatsiahy ny fampanantenan'ny Arona ny amin'ny fitahiany manjakizay ho an'ny olona ary manasongadina ny fanantenana fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia handresy ny antony fahorian'ny vahoaka. Koa izy manao hoe avereno izay Andriamanitra ampamarapeto ny tavanao dia hovonjena izay. Ny teny Hebreo nadika hoe mamerina eto dia avy amin'ny teny mahazatra midika hoe miverina ary ampiasaina hatrany eo amin'ny Baiboly izany rehefa miantso ny olona izay nirendreny mba hiverina amin'ny Andriamanitra. Mifandraikaika amin'ny fibebahana sy ny fialana amin'ny fahotana ary ny fiverenana amin'Andriamanitra izany. Fa hoy izy eo amin'ny Jeremia manao hoe dia omeko fo ahalala izy ireo fa izao ny Jehova dia oloko izy ary izao Andriamaniny fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Dia raha fitina ny lesonantsika androany dia ny Salamo 20 izay mamantatra sy mamovo ihany koa ireo izay fifadian'ny vahoakan'Andriamanitra. Kanefa iren'Andriamanitra ny iverenany manjakariva. Reny lalana nodiavin'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha ireny dia tokony hisintomantsika lesona ny amin'ny fiainantsika ara-panahy ary indrindra ny ahatsiarovantsika ny fitiavan'Andriamanitra izay tiany isika hiverina ao aminy. Ninona toerana misy ianao ankehitriny izay ahatsiarova tian'Andriamanitra ianao hiverina eo aminy. Hiverina eo amin'ny fahamarinana, hiverina hanaraka ny marina, fantatrao ny marina ary faneren'ny tompo anie ianao hanjaka hiaraka aminy ary mino fa fanerenao ihany koa izany fa ilay ezaka ny ilay dingana anao an'izay no mbola sarotra. Vavaka ho anay ankehitriny
mba hiasa aminao ny fanahy masina ka nomeny hery mba hatonga anao tapa-kevitra hiverina amin'ny fahamarinana. Afaka risika iranay tsara indrindra-danitra mbola misaotra anao izay no any amin'izany teninao izany. Eto izay kehitriny dia mangataka aminao tompo mba hamela amin'ny fahotana sy ny eloka tsirairay avy izao ary mivavaka manokana ho an'ny mpanomponao izay mihaino izao fandaharana izao. Fantatrao ny faniriany fo ny fantatrao ihany koa nefa ny zavatra mangeja azy ny amin'ny isan'andro na indrindra ny amin'ny fifandraisana amin'ny olona izay lasa mampihemitra amin'ny fanarahana anao. Tompo, mangataka amin'ny fanahinao masina izay mba harotsaka ao aminy, ankahery azy, hanovo hery vaovao aminy ary koa handamina ny tsy tomombana rehetra. Izany tompony angatahanay dia raha sitraka ao dia valio ankehitr'io fa zanakao malala anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.